faritra Menabe dia manana ala onko midadasika mirefy 5,704 hektara izay toeram-ponenana sy fitombon'ny drakaka. Ahitana ihany koa ilay drakaka antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Scylla serrata izay mahasarika tokoa ireo mpividy vahiny. Le Scylla serrata zany mahatonga ny hoe tena prisé izy. Satria izy robuste, izy be nofotra, tsara nofotra mihitsy izy, tsara le qualité législative zany tena tsara zany par rapport am'le sasany. Ohatra fotsiny hoe raha hanao exportation vivante zany am'ireo crabe reo, am'ireo genre ana crabe reo, le Scylla serrata tena matanjaka, mahazaka an'izay les conditions zay zany. Fa le sasany raha voitinao mora maty kely. Tanàna maro amoron-dranomasiny Menabe no voakasika izany fanangonam-bokatra izany. Amin'izao fotoana zao zany saika mahenika ny moron-dranomasina ty amin'ny faritra Menabe mihitsy ireo mpiasa-drakaka sy mpanangom-bokatra avy amin'ireo sinoa reo. Raha tanisako zao reo tanàna reo any amin'ny farany avaratra indrindra ato amin'ny faritra Menabe dia manomboka any a Maromoka, dia avy eo Maromoka misy koa ao Andolokopaka, dia misy ao Ambato izay ao anatin'ny commune Boalimena reo, dia ao Bevava, Begara, dia miditra aty amin'ny commune Belotseritsirbina indray dia ao Tambobe, Andopitaly, dia miditra aty amin'ny commune Delta Tsirbina indray dia ao commune Delta zany dia ao Mavoatoka, Ambakivao, dia Nosimaintso, Sorano-sur-Mer, Tomborivo, Tsimandrafoza, Tsakoamalinika, zay zao ny ao anatin'ny commune Delta, ao anatin'ny districtn'ny Belotseritsirbina, dia ao anatin'ny commune ny Morondava indray ao Antadoany Sabora, dia misy ao Boringeny, dia mikisaka Menatsimy ihany ao Sabora zany sy Apatipatika, dia mikisaka Menatsimy ihany zany zay zao ny ao amin'ny tapany avaratry Morondava. Fa ny ao amin'ny tapany atsimo Morondava indray ao anatin'ny commune Beloa-sur-Mer, dia manomboka avy eo Belalanda indray zany, dia Akevo-sur-Mer, dia ao Beloa-sur-Mer, dia Tanomanimbo, zay zany ao anatin'ny commune Beloa-sur-Mer. Dia ny commune anankiray indray atsimony Beloa-sur-Mer dia ao amin'ny fokotanin'ny Mana, dia tonga fokotanin'ny Eleo koa zany, dia mikisaka ihany makany Andranopasy izay ao anatin'ny commune Andranopasy ihany koa, dia mbola ahitana ny Marota sy Tsiranandaka. Izay toerana rehetra zay zany dia misy mpividy vokatry ny sinoa zay toerana zay. Tsikaritra nefa fa ireo orinasa sinoa telo izay mitambatra ho iray ihany eto Morondava no tena mifeny tsena aty amin'ny faritra Menabe. Le izy zany anankitelo ny zareo eto, dia misy le amin'izay eo Madagasikara manana permis 619 017 dia senti import export 619 0008 dia Madagascar produit du sud 619 0007. Reo zany izy telo reo dia permis de collecte andry zareo reo. Zany io raha voasiny eto Morondava zany dia tonga dia presque raha ihany tena rehetra. Ny MCI zao barotrao dia ny ato valokaraby, ny ato raha mbola société anankitelo matamatra. Manome endrika ampimamba ny fomba fiasan'izy ireo araka reto fijoroana vavolombelona ataon'ireto mpisehatra no adiadiana tany amin'ireo fokotany anatin'ny commune Delta, Antsakomalinika, anatin'ny districtn'ny Belotsiribiana ireto. Sinoa zany ao laboratoire Morondava zany no maka an'ireto vokatra eto amin'izao. Vangabehina zany Sinoa ko mivangabehina Morondava ao, dia Morondava manatitra drakaka dia zany mandanja amin'le Sinoa. Hatram'izay ka hatram'izao ny sokafan'le drakaka tao Morondava zany dia Sinoa fotsiny le mpandray drakaka anay ao Morondava. Hatram 5 taona mahery azy. Mpangala drakaka anay ao Morondava aloha Sinoa. Tsisy mpividy hafa fa Sinoa avao mpangalaka drakaka anay hatrany namotorako ny Vangabehy. Fa misy 5 tao aloha zay. Ka iay am'izao zany sy maintsy mivarotra amin'le Sinoa satria sy misy akoatrin'le Sinoa
mivanga-drakaka aminay ato dia le chinois avao zany mivanga-drakaka dia tsy maintsy mivarotra foana amin'le chinois na tianay na sy tianay. Ny fidiran'ny orinasa sinoa teto Menabe taona lasa izay nampiakatra ny vidin'ny drakaka hatramin'ny 2 alina ariary raha 3 arivo ariary ny vidiny teny an-tsena tamin'izany fotoana dia nahasarika ny mpitrandraka drakaka teny fotony ary nahavelo-panantenana azy ireo. Sankita taty aoriana dia lasa nanjaka tokana ny orinasa sinoa ary samrery no mifeny vidim-bokatra teny amin'ny tsena ka mahatonga ny fitarainan'ireo mpanjony sy mpanao kinangy ny fotony. Lafo dia lafo ny kiraby teo drakaka 2 aly 7 arivo sy 2 aly araky ny soa tamin'ny chinois. Première soa 7 arivo sy 2 aly dia ny hena 5 arivo sy 2 aly dia ny hena 2 arivo sy 2 aly dia farana andraisan'ny chinois rehefa nanao mikoboko moa ilazana azy manao tiriazy dia 7 arivo 7 arivo tamin'izay. Amin'izao fotoana izao zany nanomboky nitondranay fa ny hena 9 arivo tamin'izay ny mikoboko zany hoe manao tiriazy. Première soa, deuxième soa, troisième soa. Mihena arakin'izay zany ny vidiny. Ahoana ary any Antsohihy nefa chinois mandray 50 000 na 2 alina ariary. 2 alina ariary ny andraisan'ny chinois any amin'ny ny sous-collecteur kanefa aty fotony dia 9 arivo 3 arivo nakanazy aty Morondava. Mahatonga ny chinois zany magnisaky anay tsy misy adversairany akaikiny eo dia lasa izy dia ataony izy ataony amin'izay hay mandeha aminazy mividy mamaritry eto aminazy eo. Io zao afaka atao manao izay tiandreo amin'ny prix. Hoany zao mipoliandreo hoe ataondreo 15 000. Nefa ny vidian'ny collecteur anazy tongeto miaraka amin'ny frisiny any mety amin'ny 12 500 FMC. Mety amin'ny 12 500 FMC. Dia dratriko nefa misy maty misy azy sa perte zany ny collecteur fa tsy hitan'ny collecteur sy atao satria izy zany no matanjaka malay an'ilay izy. Izay tsy mampita izy lasa monopolisien zareo kely izay ny tena maly. Tamin'ny voalohan-dohany aloha tonga teto ireo sinoa ireo dia hita fa atao hoe navelona ny olona tsara ilay fitsandrana ilay drakaka varotra amin'izy ireo satria misy moment donné zareo tamin'ny voalohan-dohany mividy an'ilay drakaka any amin'ny 20 000 25 000 ariary voire 30 000 ariary mihitsy azy. Donc logiquement zany mitombo vola miditra isa-tokantrano miadatsaina ny olona vola miditra tsy dia sahirana loatra amin'ny andavanandro satria be koa vola miditra vokatra izay fividianana ilay drakaka lafo zay. Maneho endrika hafa zay raha zay taty aoriana satria lasa nidina be mividin'ny drakaka ary zara raha atao hoe afaka misubvenir ny zavatra tena ilain'ny olona andavanandro ho an'ireo mpitsandraka ilay drakaka mivarotra drakaka amin'ireo sinoa izay mpividy drakaka eto Morondava. Raha jerena ny lalàn'ny tolotra sy ny tinady dia toa mifanohitra tanteraka ny zava-misy eo amin'ny vidin'ny drakaka sy ny abetsaky ny tinady. Taloha maro ny drakaka azo tamin'izany be vidiny. Tatoato vidiny drakaka azo arakarak'izay koa nefa fahitana ohatran'ny hoe nidina koa ny vidiny. Somary misy zavatra paradoxaly ihany ao anatin'ilay izy satria raha ny lalàna ny tolotra sy tinady ny jerena arakaraky ny tolotra sy ny tinady rehefa be ny tolotra zay vao midina ny vidiny fa rehefa kely kosa ny tolotra tokony hiakatra automatique amin'ny vidiny. Donc misy remise en question ihany ao anatin'izay atao hoe dysfonctionnement na zay zavatra anankiray zay. Mba hahafahan'ireo orinasa sinoa manao ampimamba ity sehampiariana drakaka ity dia ahina mafy ny fisian'ny kolikoly avo lenta amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay mety iseho amin'ny endrika isan-karazany toy ny fanomezana tombo-dahany, ny tsolotra ary ny fanomezana vola tsy ara-dalàna. Izy moa zany zay tsy ekarely izy zany hitanareo misy an'ilay fermeture reny ohatra efa vidiana io fermeture io za
Zany tonga any amin'ny ministre amin'ny finiteny fermeture io ohatra misy fermeture 3 mois io ohatra dia ao anatin'ny fermeture 3 mois io vidiana manome vola fa zay tiany io dia afaka manao foana dia hitanareo tamin'ireo taona ny teny anina hoe noho ny hijerena ny fandoanana dratraka ohatra izy mompizay any amin'ny ministère hijerena hoe ahoana ny hanatsarana ny fandoanana dratraka makany ivelany dia tsy asiana aloha ny fermeture nefa iny efa voavidy hitanareo zao teo zao tokony tsisy fermeture zany zao teo raha ny tokony hoe zao azabefinareo tokony tsy ampisy fermeture izy teo tsika confinement teo efa firy zao zany hoe tao alohan'iny efa misy fermeture 3 mois tsika koa efa confinement zay rehefa avy efa tsy nandefa dratraka nefa mbola plus fermeture zany hoe sinoa zany tsy nilamina le izy dia no problème anao sinoa dia zany le dratraka raha tsisy problème sinoa sy fafany dratraka tianpo zany voalaloha fanjakana sao dia hoe zany tantaran'izany ny ministère mametra bizina zany hoe zay le bizina nefa samy lava bizina zany ohatra mametra ny ministère nareo ao anatin'ny firy volana ohatra hoe na hoe ao anatin'ny telo volana ohatra hoe 200 tonnes fotsiny afaka honanareo dia zao ny vola amenareo no tapitiny 200 tonnes indray manao indray hoe zao indray no afaka honanareo zao ny vola amenareo Teknika manangomokatra ny collecteur ny fotony collecteur d'exportation io zany dia miakatra bakao amin'ny ASA fazadintsika fa amin'ny ASA dia misy corruption satria ao ny mamoaka ny taratasy manamarina fa aratasy anamana raha sponsomena zay produit misy miaraka zay ao zany misy corruption lehibe ihany koa sabatra raha ao nahatany fotony io nahatany national rehefa tonga ao lavatsiny dia mahazo le taratasy amdefazo le taratasy raha ohatra ka tsy manara-dalàna efa mety misy fa io zany déclaration ao zany efa misy déclaration tsy tombona sahary amboany aesasy zany anakizay mifaro rehefa avao iny maneny taratasy farany za fahafantarana société civile anazy zany hoe maneny taratasy farany fahazoana manao ny exportation dia io nefany mode de calcul dia tena tsy fantatra tsy mazava flou raha teo tsy fantatra zany hoe ahoana ny mode de calcul manerana ny vidiny hoe ity tandanvidiny manamarina fa ity tandanvidiny ahafahana manondrana ny produit d'exportation ao zany koa dia tena akoatra ny volany koa afaka taratasy fahazodana dia fahazona mitantatra zany tsy manondrana dia misy ihany koa rehefa mahavokatra misy an'izay volaloha ary isaky n'izay manondrana zany dia tsy maintsy manao anticotisation rehefa zay collage zay miravadika anazy ny za satria tsy fantatra mazava ho azy ny mahafifon'ny kady anaovana camerana an'izay zavatra zay ao zany mbola misy tena latsune la corruption de sabe zay atena ary fa zatra raha amiresaka miravatra zany ny société reo vokatry ny ampimamba ataon'ny orinasa sinoa dia vitsy ny teratany malagasy afaka misehatra amin'ny fanondranana drakaka zay zany tena marina tokony vitany gasy raha atao hoe fa zany hoe tenoko anareo tonga dia miteny hoe ty efa tsisy mahazo mivoaka permis anao zao sinoa daholo mameno karaha zany hoe nanaovan'io zany sady business amin'ny fotoanam-panjakana na dia be mpafantatra azy ny fisian'ireo endrika kolokolo ireo dia mbola vitsy ny olo-pirenena mahasamy torika izany de démonstration raha mbola fafy ihany eto amintsika hoe mifampitonona ao anaty satria zay izy adorezo zay efa mahita tombo ao anaty hoe folombitsy no mahita tombo ao anatin'izy ny vahoaka malagasy satria mitanezanezana mifahantrano vokatry ny ampimamba ataon'ny orinasa sinoa dia vitsy ny teratany malagasy afaka misehatra amin'ny fanondranana drakaka etsy an-daniny dia miaina ihany koa ny fidiram-bolan'ny mpanjony madinika sy ny mpanao kinanga ka mampahantra ny mpisehatra malagasy tsy mahafapo anay aloha tsy mahafapo anay le vidiny le raha ny maro ny raha eretana maro misy fandania na fitaovana hoety miaza ny hery zay ho lany io nefa ny atofagna andavanandro mpiainany koa nefa ny vidiny tsy mahaleo ny sarany tsy mahaleo ny sarany vidiny ka lay aloha tsy mahafapo anay vidiny satria da hita tena amirefarefa fitraikany koa moa zany amin'ny lafin'ny toekarena
de mazava ho azy manam-bola ny sinoa tsika tsy afaka mifaninana ny orinasa atao hoe européen tavela teto zay tokony atao hoe afaka nifaninana azy io ny ataony en état handicap ohatran'io de amiko zany le izy a miteraka déficit foana na koa hoe fatiatika ho an'ny vahoaka na atao amin'ny faritra na de ho an'ny kitapam-bola mpanjakana aza ilay fitsandrany sinoa ny arenatsika eto. Ahina ho lany tamingana ny drakaka ty amin'ny faritry Menabe raha mbola mitoy ny fitrandrahana diso tafahoatra noho ny ampihimamba ataon'ny orinasa sinoa sy ny kolokolo manodidina io sehampiariana drakaka io. Velotaraina ny malagasy voakasiky ity sehampiariana drakaka ity manoloana izany. Ty sehampiariana drakaka ity agnisan'ny tena zava-dehibe satria voalohany mananasa ireo tanora raha tsara ny vidiny drakaka miena ho azy ny sy fandriam-pahalemana satria novokatry sy fanagnanasa andreo tanora mety hitariky anazy aminova fagnaka izay mahazava-dehibe zay mahatonga anay mangataky mba misy mba misy fifaninanany vokatry vidiny drakaka mba ivelomany zay satria agnisany mampiena ny sy fandriam-pahalemana fanagnan'ireo tanora reo asy. Mba afaka zany raha ohatra ka mba misy zany olona mba hijotso aminay aty akoatran'le chinois mba afaka ivanga vokatra aty aminay reo de mba tena mampandroso azy satria lasa mijaly be ty collecteur ato tena mijaly be le collecteur ato amty vanga mboka vanga drakaka aty ka raha mba misy any fitondram-panjakana hoe mba niraka olona mba hivanga drakaka aty de tena mampandroso misy collecteur fa tia mba misy vokatra avao ny ato fa le vangany zany tena mampalahelo anay mpitrandraka anty drakaka aty ato. Mba farafaharatsiny zany gn'andro raisan'ny raha tatiky mba tokony hoenina rivo ny kofroka anefa mbo tsy tanteraka moa hatram'izao mbola mihena araky ny tokony izy zay tsy fahampian'izay dépôt zay angamba no hitanay mafiteraka an'izao. Manao antsoavy ireo fiarahamonim-pirenena ny mba hijereny zao fitrandrahana tsy ampiheverana ny drakaka izao sy ny ampihimamba ataon'ny orinasa sinoa. Misy avatra zany mba tiako ampitaina amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao mikasika ny asa zay ataon'ny sinoa eto Madagasikara satria tena hita fa manararoatra ny tatsaza reo amin'ny vidim-bokatra ka tsara zany mba misy fanaraha-maso hoe ahoana mety mba ahitahan'olona tombotsoa amin'ny vokatra avy amin'ny drakaka io satria hita zany fa aty amin'ny delta ny Tsirbina de ny aza-drakaka zany no tena fotom-piveloman'ny olona aty. Ny sinoa nefa manararoatra amin'ny vidim-bokatra io ny antony de tsy misy zany mpifaninana amin'zareo reo amin'ny fividianana vokatra ka raha misy olona mangetaheta manana fandrina hividy vokatra amin'io drakaka io dia miangavy anareo mpitondra fanjakana mba hanome lalana an'izy ireo ary mba hanoro-hevitra an'izy ireo koa zany mba ahitany tatsama hita tombotsoa amin'io vokatry ny jony zay ataony aty amin'ny faritry ny delta ny Tsirbina. Miantso ihany koa ny fanjakana hanokatra n'izay hoe fifaninanana zay eo amin'ny opérateur privé mba ahafahany rehetra misitraka ary ino no ahafahantsika mametraka ny stabilité de prix zany ho an'ny vondron'olona ifotony ho an'ny mpanjono madinika satria raha ohatra ny kasanatria hoe ambany dia ambany koa ny fahefa-mividin'ny mpanjono madinika ambany dia ambany koa ny revenu miditra amin'ny mpanjono madinika dia hiantraika amin'ny fiainam-bahoaka ihany koa zany izay satria maro dia maro ihany koa ny mpanjono madinika mivelona amin'ny resaka haza sy mivelona amin'ny resaka collecte anadrakaka io nampiakapeo ary nitarainany amin'ny fitantananareo mpiasa ao anatin'ny orinasa sinoa mipiasa tao amin'izy ireo tsy misy ho ihany izy ny fanajana ny zo mpiasa tsy misy ireo fiahina ara-tsosialy natokana ho an'ny mpiasa. Zay miasa manomboka amin'ny enina maraindray misy manomboka amin'ny fito dia misakafo zay amin'ny ray dia amin'ny ray amin'izay igny tsy misy tany hoe petsarana na 5 minutes na 15 minutes dia tafa miasa misy la tanatana sakafo tegna dia avela le sosy dia tafa miasa zay miasa manomboka amin'igny koa zany
jusqu'à amin'ny folo na amin'ny roa ambin'ny folo na amin'ny sivy haly zay zay voravo ohatrany hoe zany hoe tsy zamandigasy fa ohatrany asa forcé zany izy tena marina satria reo zany hoe mampiasa anao rozy foazy zay mahatonga be zany de mikabary maraindray hoe lafa tsy faly moly tsy faly miasa sisy hoe tamindamy zany zay zany fomba fiasa ao zay karamao 5,000 par jour lafa mohatsy ny amin'ny enina amin'ny 5 le hariva de lafa mohatsy ny amin'ny enina magnano zany 2,000 ambonin'izay de hoe permanent na hoe fomba fiasao tsisy dossier sa hoe permanent sans papier zany io de raha mahazo anao moa zany la hoe marary tegna fotabolin'izao tsy raha de permanent zay tsy mikontona hoe nefa permanent tokony mikontona ta marary tsy mikontona zany zay mare zao fa 5 tao zay na 9 tao iasako amizao sirahetsy ao fa io asa ao zao la raha zaza malemilemy avao tsy militsy amizao hoe fijalia zany mampilitsy antegna ao de miaritsy tegna de akamolo zany ao zany tanao hoe grève tarahy asa fe io volagny zao tanora mijaly de anao grève nefa roasiny abiaby anety moramora ndraiky hoe bagolo miasa beanao asa firasany tegna amizay zay problemenay eo zay miasa tsisy papier zahay ao tsisy contrat nata zany asa folo tao ao de voaroaky tsisy droit azo zany fa zoronao avao zany paeny de samy raha zany valo tsisy kinaps tsisy ozegno lafa manao koa zay de fa tambako karaha manao zay le permanent feritony azo arao ma zany teny eo zany tsy haitena fomba fitenindreo moa de tsy haitena na akatsy maintsy amboa fa tsy haitena tena fomba fitenindreo na manafa dema tsy miteny gasy miteny sanoa raha ataonao zay tena tsy rara aloha zao zay tena mahita an'izao misy na mpiasa avao mahita an'izany fa hoe hitaray tsy sansy hoe mataotsy voaroa zany roza miteny hoe azo miteniteny raha ambaliky any kasika mpiasa hafa zay misy raha tanandreo zay na raha mivita iasa ato azo miteniteny raha mikasika mpiasa ato ivelany any manana sosikevitra ny mpisehatra nanaovana fanadiadiana mba hialana amin'ny ampimamba ataony orinasa sinoa sy ny kolikoly ao ambadika izany recommandation zany ataontsika hoe ny tokony atao dia tena hoe mamotika zay rezoana corruption zay ahoana moa zany no fombanovana zay eradikena zay fampiarana amin'ny lalàna zany misany fa nefa miankina amin'ny volonté politique mifanadiovana ny anatiny aro takapatakana zany hoe amin'ny alàna no fampiarana amin'ny amany ihany fa mizana sary zany vehivavy tokony tsy mitamerim-bola amin'ny resaka totoiana zao dia fantatsika tsara fa rehefa tsy exploitena dia tsotra ny totoiana ny fantamerim-bola mivolana zany dia tokony somina le tsara natao recette age ohatranareo fa ny totoiana rehetra ampandrosoana ny fasiny na vokatra ifanovana fafahana malalaka ihany koa ana coopérative zany io mba hitovy fifananana madio ao anatiny ao dia tokony misy ny fampiroboroboly zay orinasana coopérative malagasy zany limité ihany donné afloana les données zay mety hoe hiafena ny administration raha io tasika nefa mangarary dia misy any tena crucial ny fa ny transparence na information zay zany betsaka ny fiatraikan'ny ratsy ateraky ny ampimamba ataon'ny orinasa sinoa sy ny kolikoly eo amin'ny sy ampiariana drakaka miala onko simy ireo voi vakitratra miaro sy mikolokolo atao anjorom-bala ny mpanjono sy ny mpanaokinanga mitaraina fa zara raha mahazo tombony mitaraindreo malagasy madinika fa sarotra amin'ny teratany malagasy ny miantsehatra ao anatin'ity sehampiariana ity noho ny fisian'ny kolikoly mila ny fiaramientany rehetra ny famongorana ny kolikoly eo amin'ny sehampiariana drakaka manomboka ny fotony ka hatrany amin'ny ministera ary ny gouvernemanta sy ny fiadiadian'ny repoblika mba hahafana mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny velorano fahatelo ady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana tsy miangatra nataon'ny filoha mba ho tena fampandrosoana ho an'ny mpisehatra rehetra fa tsy ho fampantrana akory